Efa roapolo taona zao no nisian'ny OLEP misehatra amin'ny fanadiovana ireo loto vokatry ny fahaverezan'ny solika mavesatra eny an-dranomasina. Roapolo taona toy izay ihany koa ireo fitaovana ampiasaina amin'izany izay efa manomboka ilaozan'ny toetrandro ankehitriny. Ao anatin'ny paikady ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy amin'izao ny fampitaovana ireo rantsamangaika, anisan'izany ny OLEP. Nikelisoka nefa ny OLEP na dia efa roapolo taona ireo fitaovana ireo dia tsy maintsy miasa, mikolokolo ary manatsara ireo fitaovana ireo ihany amin'izay eo am-pelantanan'ny OLEP. Nefa tsy maintsy koa hatsaraina tady fitaovana koa izay manara-penitra hanatsarana sy ataoko hoe miasa ao anatin'ny zavatra manara-penitra atsika araka ny vina apetraky ministera sy ny fanjakana foibe amin'ny anjy telo lehibe napetraky ny filoham-pirenena izay nijery ny lafiny sosialy sy ny fahaizana mitantana ary indrindra koa fiadivana amin'ny kolokolo sy ny tariny ka ireny zavatra ireny zany ka miasa ao anatin'ny filaminana tsika ary miasa koa anatin'ny zavatra manara-penitra ka izay atao OLEP zany dia tady hatrany ny hanavaozana ireo fitaovana satria efa ela dia ela ireo fitaovana ireo ary ny amin'izao efa betsaka ny fitaovana manara-penitra. Ahitana ireo fitaovan'ny OLEP avokoa ireo seranatsambo lehibe eto Madagasikara. Miantoka lafin-javatra maro amin'ny asa fivelomana an-dranomasina ny asa ataon'izy ireo, ka izany no mahatonga azy ireo hitady vahaolana amin'ny fanoloana sy fanatsarana ireo fitaovana ampiasaina. Tsy maintsy mirotsaka an-tsehatra ny OLEP manadio manala izay loto amin'ny alalan'ny solika mavesatra ranomasina izay. Ohatra amin'izany ny fahasimbana ary ny tena loza terak'izay ny biby ao anaty ranomasina aloha tsy maintsy tsy afaka miaina intsony ary maty. Manarak'izay koa ny resaka eo amin'ny ara ekonomika fa tiantoka satria rehefa misy izay solika very izay dia mihidy ny seranana. Ao amin'ny lafiny sosialy koa ny olona izay misehatra sy mivelona amin'ny ranomasina toy ny mpanjono, ny mpizahatany dia betsaka ka no ireny antony maro samihafa ireny dia tsy maintsy mirotsaka tsehatra ny OLEP manao izay asa izay mba hitsinjovana an'ireo izay olona misehatra amin'izay ranomasina izay mba hahafahan'ny tsirairay manohy hatrany ny fivelomana. Miomana amin'ny mety sy ny loza amin'ny fahaverezan'ny solika eny an-dranomasina hatrany ny OLEP ary misy hatrany ny fiofanana sy fampiarana ataony ireo teknisianina isam-paritra. Raha ny tamin'ny taondasa tsy nahitana trangana loza goavana taty amin'ny faritra ranomasin'i Madagasikara.